literatiora, riba fanabeazana, malagasy ranoray, filira, iresahana ireo fomba fanoratra, fiforonana teny, ireo fiteny marina, fanazavana ny atao hoe kanto, ny karazany sy ny firafitra, literatiora isamparitra, kabary sy ny sisa, famelabelaran-kevitra, fanorona ny fomba isan-karazany, filira, isaky ny alatsinainy amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 ora. filira iarana amin'ny tsilavina Julia Dimby ny aina. tonga so tanatin'ny fandarana filira raha isika amin'izao alatsinainy 20 febroary 2024 izao irahantsika amin'ny fobe momba ny teniny amin'ny akademia malagasy ity fandarana ity de tonga miaraka amintsika eto Andriamatoa Benoasy Ramatoa Aina miarabanareo tonga so tanatin'ny fandarana. Miaraba tompoko. Ie, raha ny resaka eritreretina ifampizarana eto de tantaran'olo malaza, tantaran'olo manga, tantara isandraisany amin'ny fiainan'ny malagasy zany. De ny resakitsika ao amin'ity fandarana ity zany de tantaran'ny Ratsimilao. Noho izany azonareo atao sady ny mandefa ny SMS ho anay amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 zany tenyzao. Manatsakady ny namatsika itondrana famelabelaran-kevitra izarana ny makasika an'izay tantaran'ny Ratsimilao izay ary ny antsasakady ny manaraka an'izay dia andraisana ny SMS avy aminareo zany miaraka amin'ny antso mivantana faraka ny voalaza teo tenyzao de azonareo atao sahady ny mandefa ny SMS rehefa alatsinainy toy izao moa zany dia mivantana ny fandaharana ka de izay no resahana hoe afaka mandefa SMS ianareo fa rehefa sabotsy kosa nandrenesanareo ny fandaharana de fa fandaharana famerenana izy iny de miainy fotsiny zany no azontsika atao amin'izay rehefa sabotsy amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora atoandro izay. Tantaran-Ratsimilao iza marina Ratsimilao ary inona moa zany ny toerana nisy azy nampalaza azy teto Madagasikara de raha mieritreritra ilay anarana sy maheno azy de ny amin'ny faritra Antsinanana any mety ny aviany zany anarana zany zany olona izany mety isy fandraisana ihany koa amin'ny hoe Betsomisaraka angamba ihany koa malaza mantsy hoe Betsomisaraka ary misy ny Tafatra misy ny Tatsimo inona fa hazavy zany resaka zany ho amin'ity anio ity ndawaro fantaritsika makasika azy. Iya. Ny Ratsimilao tokoa no resahana eto rehefa voalazalazanao ihany ny tsilavina hoe faritra Atsinanana de misy ny izay misy ny Betsimisaraka no resahana eto. Ny Ratsimilao de Betsimisaraka. Ny Betsimisaraka raha ny voalazan'ny tantara de mizara telo. Misy ny foko antavaratra, foko antatsimo, de misy ny eo amin'ny anivony hoe zareo Tsikoa na hoe Betanomena. De ny faritra antavaratra no misy an'ny Ratsimilao de zay aloha no tena resahana eto. Ny faritra antavaratra de tena faritra misy ny Tomasina sy Fenoarivo iny. Fenoarivo amin'ny Mahavelona na Folopointe de atraty Tomasina. Zay zany ny faritra antavaratra. Betsaka sy maro ny foko voalaza ao anatin'ireo foko antavaratra ireo. Fa raha iresaka momba ny Ratsimilao tsika de voalaza fa ny fokony avian'ny Ratsimilao de Zaframiso. De ny misy ny tena misy ny foko antavaratra de eo anelanelan'ny renirano anankiroa atao hoe Lokosy Ivondro. De ny faritra io tena faritra nandroso indrindra mihitsy. Teo amin'ny faritra Atsinanana io nisy ny serana anatiny hoe lehibe indrindra ao amin'ny faritra Atsinanana sady loharano kery ny loharano karena. De nandroso tokoa ny faritra antavaratra de ny zareo faritra antatsimo nefa ny Tsiriritra
samy be tsy misaraka fa ny tsiriritra amin'ny faritra nisy ny antavaratra ry zareo antatsimo satria ny faritra antatsimo zany aty manomboka any Mananjary iny menavaratra zany zay ny faritra antatsimo no tsiriritiny iny filoha lehibe an'ny antatsimo natao hoe Ramanano ary ny taty amin'ny faritra misy ny antavaratra nisy ny Ratsimilao kanefa mbola tsy Ratsimilao aloha no tena nitondra tamin'izany hoe nandroso ny faritra antavaratra nisy an'izay hoe misy ny seranana lehibe indrindra natao hoe Loharano Karena sy Loharano Kery fa nisy filobe nisy ao anatin'io foko antavaratra io misy fanjakana maromaro zay samy nanana fahefany moa ve tsy tongony misy amin'izao fotoana hoe fokotany maromaro ao anatina firaisana anankiray dia firaisana mivondrona indray ho fivondronana ohatran'izay nisy tamin'izany fotoana dia rehefa nandroso ny inona zany no tena nampandroso an'le faritra natonga anazy hoe seranana natonga ny hoe Loharano Karena sy Loharano Kery tao zany ny varotra ny tena nampandroso azy le varotra misy ny mividy ary misy ny mivarotra dia ny namidy tamin'izany isan'izany ny olona namidy ho andevo dia tena hoe dia misy mivarotra entana dia nandroso be mihitsy le faritra zany dia nitsiriritiny zareo antatsimo dia tena norobainy sy nobaboiny mihitsy na ny olona aza zany nobaboiny tamin'izany norobainy dia tena lasa ny zareo antatsimo ny faritra antavaratra iny dia nanomboka teo ny nampalaza ny Ratsimilao satria nalahelo mihitsy izy ny hoe lasa ny zareo antatsimo indray zany ny fandrosoana lehibe izay efa nisy teo amin'ilay faritra antavaratra dia nalahelo izy dia nijoro rehefa nijoro izy dia fanao mifatodrasy mively rano tamin'ireo antavaratra otranazy mitovy aminy zany dia hoe anafika ny antatsimo haka indray amerina indray ny izay fananany antavaratra teo lasa ny antatsimo izy nefa tamin'izany vao 12 taona ny ray aman-dreny Ratsimilao araka ny voalazan'ny tantara ny reniny no malagasy hoe be tsy misaraka zany foko avy amin'ny foko Zafindramisoa fa ny rainy Jiolahatsambo anglisy dia talohan'ny hoe nanaovany an'le adiny tamin'ny tatsimo zany nalefa ny rainy tany Angletera izy hoe maha anglisy ny rainy zany dia nalefa ny rainy tany Angletera tany izy 3 volana dia nieritreretin'ny rainy angamba hoe haka ny kolotsaina maha anglisy azy zany ny Ratsimilao nefa tsy hita manantany izy fa miverina aty hoe nalahelo ny tany razandreniny tany razandreniny dia niverina taty Madagasikara zany niverina tao amin'ny faritra Atsinanana iny dia teo no nahitany hoe norobaina sy nobaboina ny foko nisy azy dia nijoro amin'izay izy zany na dia vao 12 taona aza dia izay nitenenina hoe ny famatodrasy ny fanao velorano tamin'ireo namany mitovy aminy dia nanangana tafika izy nanao ny tafika izy teo amin'ny 200 lahy teo ireo miaramila 200 lahy najorondreo lasa tafika ireo no nataony hoe be tsy misaraka raha araka ny tantara zany Ratsimilao no nanome ny anarana hoe be tsy misaraka ary dia voatazona hatramin'izao izay aloha ny tantara dia ny ady zany Ratsimilao sy ny miaramila netiny nefa dia tsy naharesy ny tarika netiny Ramanano
izy raha tsy nanao tetika mihitsy hoe nisy tetika sy paika nataony nozarainy roa indray ireo tafika ireo tafika ny netiny zany satria maro aza mibetsaka ny maro ny miaramila maty tamin'le nafika ny Ramanano sy ny namany a dia tsy nanaiky mihitsy ndra tsy milao fa nanangana tafika vaovao indray zany a ary nitady tetika mihitsy ny anao izay azo amirenana ny areny eo ampelantanany zareo antavaratra dia nanao tetika mihitsy izy nyzarainy roa ireo tafika ireo dia tamin'izay izy vao nahazo ny namiverina taminy Fenoarivo sy Tomasina ny Fenoarivo ary indrindrindrindra Tomasina mbola tsy azo ny fanekeny hoe ho an'ny Ramanano fa rehefa nekeny raha tsy milao indray nefa hoe ho an'ny tazon'ny Ramanano ihany Tomasina dia mbola nanampiseho ny toetra ratsy ny Ramanano na indrindra fa ho andro zareo tambany volo dia ilay tambany volo nefa izany tsy mahazo anjara mihitsy amin'ilay varotra ataony dia nitarena tamin'ny Ratsimilao izy rehefa nitarena tamin'ny Ratsimilao izy dia tsy nanaiky indray Ratsimilao fa hoe alao mihitsy izany atao fahirano Ramanano mba ho azo indray Tomasina tsy nekeny mihitsy raha tsy azo indray Tomasina fa rehefa naka ny Tomasina indray izy nefa tsy nentina azo mihitsy fa mandositra sy mahita toerana hipolitsahana foana zany ny Ramanano dia tsy mety azo ny Ratsimilao dia ny hevitra farany hita ny Ratsimilao mba azahoana ny Tomasina dia zareo foko Antatsimo indray nanaovany fifanekena nisy filobean'ny Antatsimo natao hoe Kalaeka dia io Kalaeka io no nifanaraka tamindray ny fanekeny mba ahazony an'ny Tomasina dia ny Kalaeka nefa rehefa nifanaiky taminy dia nanao hoe raha azo iny nanaiky Ratsimilao fa raha mahazo ny raha resy Ramanano azo baby zany Ramanano dia omena ny Kalaeka ny Fenoarivo dia nanaiky aloha Ratsimilao dia hoe mba hifahisin'ny fifanarahana ihany koa dia ho vadiny Ratsimilao ny zanaky Kalaeka fanongo mifanahiana ohatran'izay zany dia natao zany izay natao ny ady ny fanaovany zareo dia azony Ratsimilao Fenoarivo rehefa azony Ratsimilao ny Fenoarivo sy Tomasina dia tsy nanaiky indray nefa Ratsimilao omena ny Kalaeka i Fenoarivo dia eo zany hoe mety hoe nivady bela rano angamba Ratsimilao nefa tena tsy nanaiky mihitsy izy zany mba azahoany ny Tomasina sy Fenoarivo dia miverina tamin'ny Ratsimilao sy ny antavaratra indray zany ny arena teo ampelantanany hoe Loharano Karina sy Loharano Kery izay zany tantaran'ny Ratsimilao. Mananam-pinazana manam-penoa indrindra hoe ilay hoe Ratsimilao misy evany anarana Ratsimilao fa tsy memena fahatany ianteko saotra ny namana aina nanazava tantaran'ny Ratsimilao ankapobeny zay ka raha ohatra verena tika kely fotsiny fandraisina tsara Ratsimilao tokoa dia zanaka tambo anglisy sy vehivavy avy amin'ny foko Zafin-Dramisoa avy eo Fenoarivo saky moa ny anarany reniny Rasoa misy manao azy hoe Rahena fa Rasoa no tena anarany koa dia nalefa ny ndray moa tao amin'ny tio zay ny anarany tio latsambo anglisy dia nalefa ny rain'io tany Angleterre Ratsimilao tokoa fa tsy tamana tany dia fa nalefa ny rainy koa nakany Inde dia sady nanana fahaizana izy zany misahatra ainy mihoatra noho ny olona zay tsy mbola mivoaka Madagasikara mihitsy dia niverina taty Madagasikara izy dia nijanona tao dia tonga tokoa mitafika Antatsimo nentin'ny Ramagnano dia tena
araky ny anarany zany tena manao mihitsy izy dia rehefa nentiny le tafika tatsimo niaraka taminy tsy tambala moa no anaran'le reo tatsimo niaraka tamin'ny raha magnano reo zany hoe tsy tana mibala mihitsy zany reo fa olona sa anarany antsona azy koa ny hoe tsikoa zany hoe tsy lavo de misy milaza mo fa hoe tsikoa anarana tafika anankiray koa to amin'ny tafika an-tatsimo dia raha andeha ry zareo zany nanafika ny an-tavaratra aka ny Toamasina sy Fianorivo de nanorona tanàna anankiray teo ny elanelandreo ataony hoe Vohimasina i Vohimasina io de natao hiarovana any Fianorivo sy Toamasina mba tsy ho azony izareo an-tavaratra tsony fa de izy an-tatsimo no anjaka amindreo de raha tsy milao moa na enan'le fahoriana be satria mifanao ny raha magnano sy ny namany kosa ny olo de ampijaliana zay azo sambotra de amidindrareo ho andevo ny fananany olona robainy areny amizao de nijaly le vahoaka de nitaraina tokoa de araka andrazana matsika aina teo namory ireo folohan'ny foko an-tavaratra raha tsy milao dia nanona zava-leviny teo izy hoe andeotsika hitambatra dia nanaiky azy daholo le folo an-tavaratra reo zareo reo malata zay ny tena fitsona azy malata de avy amin'ny teny frantsay mulâtre tika mulâtre métis de malata daholo zany raha tsy milao sy nakamirondreo olona lehibe ny an-tavaratra ao fitenin'olona azy koa hoe zana malata zany hoe zanaka mulâtre métis daholo zareo reo ka mbola voavalam-be folo taona raha tsy milao io namory andrareo de naken'izy rehetra fa hoe tena tokony izy nitarika de nandery zareo araky ny lazaina matsika aina teo 300 lahy zay ny olona voangony raha tsy milao voalohany hiaraka ady aminy saingy 300 lahy mitana basy ary mibasy tam'izany tena mbola fiadiana vitsy manana azy ka noho izany a raha vao nanaraka azy ny mpitambasy 300 lahy de ireo nomenanarina hoe tsika be tsy misaraka de mirahina foana zany de nandeha nanafika izy nanafika andry raha magnano to Fianorivo aloha ka Vohimasina le tena toeram-pamaran'ny raha magnano dia nanafika ny Vohimasina ndra fa tsy naharitsy azy araka ny teny namatsika teo satria re tatsimo koa nge rehefa nahazo any Toamasina sy Fianorivo nahazo basy koa nge izy de maro koa ny maty le tarika raha tsy milao satria nanohitra mafy raha magnano de miverina ny hevitra raha tsy milao lasa mody nitsokany anavaratra izy de efa aliny ny andro miverina izy ny atsimo de nizarainy no nitafika ny anankiray a nasainy nanafika any Vohimasina ny anankiray nataony miotrika miandro fotsiny ka ry zareo to Fianorivo rehefa nahitany hoe misy manafika Vohimasina lasa nivoaka nandeha nakany hamonjy amin'ny Vohimasina reny lasa nandeha nakany raha tsy milao sy reto le niotrika tsofoka atao Fianorivo de nidorana zareo ny tanàna de voatery tsy maintsy nitsoaka daholo zany le tarika an-tatsimo satria ny avy ary Vohimasina mamely azy avy any ny avy ato amin'ny tanàna ny loza ny Fianorivo tsy azo niverenina tony tsoaka nandositra daholo amizay ry zareo de tam'izay ny afahandratsy raha magnano nitsoaka nandositra iny de any
Tomasy Ivanjanona dia tao indray izy nanao ny nataony taraina indray le tambany volo fanlazainy namantsika aina teo dia zao nanaovandra magnano anay lasa indray raha tsy milao andeha nanafika azy tao Tomasina fa mbola be dia be ny olon-dra tsy raha-magnano natao fahirano aloha Tomasina teo amin'ny herintaona teo amin'ny Tomasina natao fahirano dia tsy maintsy resy dia nitsoaka indray raha-magnano afaka nandositra izy nandositra dia nakany Andovoranto tao indray izy narahandra tsy milao tany indray dia natao fahirano indray izy enim-bola natao tsy azo mihitsy rangahy fa afaka mitsoaka foana izy tsoaka indray izy avao dia nakany amin'le taorana anankiray anelanelany atao hoe vohitra sy varavaram-bato tao izy namahatra natao fahirano izy tao fa tsy resy tafiany mbetsaka izy tsy resy farano raha tsy milao ary fa nefa nazavainy namantika iainy fanaraka tamin'ny Kalaeka anisan'ny taritafika Antatsimo eo menany Kalaeka feno arivo raha ohatra ka resy raha magnano dia faly moa zany Kalaeka dia ny zanak Kalaeka lo menao vadindra tsy milao lasa Voranto raha fosiny zany reo tao dia na tafiandrareo amizay raha magnano resy nefa resy nefa raha magnano tsy azony Kalaeka ho azo re feno arivo dia raha tsy milao mako raha ny fanaraka tamin'ny Kalaeka ohatrany hoe izy fotsiny samy hoe andeo ranga fa miako anao feno arivo raha ohatra ka resitsika io resaka mivovavady ka noho iny aveo nefa tena resy tokoa raha magnano andeha aka ny feno arivo i Kalaeka tsy nanaiky zareo filoha tavaratra rehetra eo dia lasa tezitra tamin'ny raha tsy milao indray i Kalaeka ke tsy afaka hanao ininona tena satria ke tsy omen'ny zare tena tompotany rehetra ary feno arivo ka ataony ahoana dia lasa niady izy mianaka nandritra n'io ady io nafaty an'ny Kalaeka dia Kalaeka maty a ny totsika hoe miaramila an'ny Kalaeka maro no azo sambelona tsy vao nefa nataondra tsy milao satria Kalaeka raha fozany dia nasainy nalevina tamin'ny fomba feno voninahitra raha fozany zany ko moa ve tsy ho ajaina dia raha tiana mivadany raha fojany dia io zany nalevina tamin'ny voninahitra Kalaeka ary le miaramila ny Kalaeka rehetra lazo sambelona navototra daholo dia zay keo nisany nampitombo ny lazany raha tsy milao indray io olona tena tsara ty olona ity dia zay amizay vao nitatra be ny lazany raha tsy milao tonga hatrany atsimo rehetra any dia zay na toa azo tena mpanjaka be ny Betsimisara lasa Betsimisaraka be daholo koa ny anarana nentindreo le foko rehetra hatrany avaratra hatrany amin'ireny rano loko hatrany Bemarivo azy any avaratra Santala any manomboka ny atao hoe Betsimisaraka dia hatrany Mananjary dia ohatran'izay ny lekapeny fa dia saotra tofoko ina ny hevitry ilay hoe raha tsy milao raha tsy milao ny teny hoe milao dia ndikany mangataka ary io a fototeny laho zany a fototeny any malagasy zany ohatra hoe mitalao zany no anisany mangataka zany ka ny hoe tsy milao tsy mangataka ka ny anarana netiny raha tsy milao mako dia le anarana midika hoe papango voromahery ka ny papango tsy mba milao tsy mangataka fa tonga dia mipaoka zanaka koa ka misy angano Betsimisaraka hoe amin'iny fa ngamba ho lava loatra reovatsika fa zay ny dikany hoe raha tsy milao a raha papango manana 10 minitra tsika afaka amezana n'ilay
papango sy ny tantarany. Raha ny angandro zany de zao ndray andro nyreny akoho ny sambotra nindrana fanjaitra tamin'ny papango mba ampindramy fanjaitra de nda ampindramin'le papango azo tokoa fanjaitra kanjo very le fanjaitra amin'ny tateo arino ny papango nefa nitady an'le fanjaitra mila mba ampiasainy koa de raha sanakany amin'ireny akoho izy azy am'izay le filoko filo fanjaitra zany azy am'izay ny filoko de tsy hita le reny akoho zay omena azy satria tsy hita le filo de hoy izy ny papango rehefa tsy omenao ny filoko de alaiky ny zanakao de paoka zanakao ko anankiray ny papango ino no hoaniny solon'le filo kanefa le filo tsy mety hita mihitsy ka noho izany a de tsy mitsahatra mihitsy fangarana papango zanakao ko ary zao no papango manko rehefa manidina zao mifaneniny filoko filoko de amin'ny teny betsimisaraka amin'ny angano de hoe zay ao tikan'le feon'ny papango hoe azy le fanjaitrako filoko filoko zay de ohatran'izay zany de zay no tonga an'le ka raha tsy milao zany a ohatran'ny papango tsy mangataka izy tonga de mipoko mahery zany tsy resy tsy misy alaralahara zay izay efa nodiniany tany anatin'ny pakady hoentina mambabo toerana anankiray de efa tanterahana mampitarotafika azy ihany koa izay rehetrrehetra zay eto izy zany raha oharina amin'ny Andriamahazono zay mpitarotafika ihany koa tamin'ny tantaran'olo malaza noresantsika niaraka tamin'ny docteur Oliva teto de tamin'ny raha iny Andriamahazono ndray resaka mihitsy no afahany mandresy lahatra fa eto zany de tena miantafika miady mihitsy a ity olo malaza no resantsika ity a de tsy izy akory zany fa raha tsy milao de izay no ataontsika hoe atsasakadiny voalohany nitondrana ny fanazavana sy ny tantarany raha tsy milao a fotoana izao afahana mandray ny SMS sy mandray ny antso mifantana avy aminareo fa ndao marentsika am'ireto fekura vitsivitsy reto sehatry ny fandraisana anjara an-tsoratra na SMS sehatry ny fandraisana anjara am-peo na antso mifantana eny ary ny 033 08 850 02 no ahafahanareo mandefa ny SMS ho anay 033 08 850 02 raha toy nareo iantso mivantana satria misy zavatra tianareo marihana ao anatin'izay tantara izay a fanampiny a na ihany koa fangatahana fanazavana dia miantso nareo ny 020 22 443 90 na ihany koa ny 020 22 442 09 izay salama tompoko ianareo anatin'ny SMS a iza mola raha tsy milao a lehilahy sa vehivavy lehilahy izy io tompoko de ny fanohatra lay hoe raha tsy milao a ny anao tonga de nahitsina hoe lao fa misy aintso ary zay fara zay nge le hoe mitalaho raha tsy milaho ny akoatrany de hoe tsy mifandray amin'ny loha hevitra ity fa mba anontany za hoe inona marina ny atao hoe akondro velony reny eto amintsika malagasy eto misaotra tompoko araka voalazany teo de ivelany eny de hiteo ny amalina azy raha toa ka misy fotoantsika salama tompoko taona firy raha tsy milao no maty raha tsy milao de maty taty amin'ny taona tokotokony tany amin'ny 580 sy 710 ary izy teraka tokotokony tany amin'ny taona 2 sy 710 zay a mazava zay ny ino moa zany ny taona moa zany no voalaza fa ny daty aloha mbola tsy hitatsika ho tena hoe anona tsara
Filira tompoko afaka miresaka ianao. Ya afaka miresaka tompoko. Ho antsika izay miditra mivantana vao mandray ilay hoe filira mandray anao dia tonga dia miresaka ianareo zany. Ahenanareo fotsiny ilay ino izy ity radio na vonon-tanteraka dia amin'izay tsy misy an'ilay feo le mikikakely iny na ihany koa misy elanelana ny resakintsika zany. Ny areo mandefa SMS verenareo vakina kely SMS mialohan'ny tena andefasana azy aty sao misy voambolana latsaka ka sahirantsika. Hoy ianareo ato milaza mana hoe dia taiza izy no nalevina kay azafady. Raha tsy milao dia nalevina tao Sainte Marie. Ary zay no natonga ny Sainte Marie tena anisan'ny nampalaza ny Sainte Marie mihitsy. Ary ny fanaovany vazaha frantsay tsinotsinona ny fahasandratsy milao tao Sainte Marie nahatonga ny mponina Sainte Marie nandripoka ny vazaha frantsay tao aminy tamin'ny andron'ilay vazaha tao hoe Gauche. Fa maninona tompoko no tsy mety ho hita tatra na tafaverina amin'ny malagasy tsony ny kolotsaina taloha nefa tsara ilay toe-tsaina fahiny endry ny olona. Io tompo dia betsaka ny antonatona ndray dia mbola ady hevitra be tandahatra be satria miova foana ny vanim-potoana iainan'ny olona. Misy foana zava-baovao samihafa ka zay no mahatonga ny io fa dia samy mba miezaka manarakarak'izay azo atao eo aloha no ataotsika. Tena mahafinaritra be ny fandaharanao ilay namanaty hono sao dia mba afaka resahana ato amin'ny fandaharana tantaran'izany hoe rakely malaza misaotra tompoko. Io ndray dia resaka sampy iny dia rehefa misy fotoana malalaka tsika naoriana any dia miresaka ny ireo sampy ireny be dia be fa dia rakely malaza aloha avy ambomanam-bola ny tena anisan'ny malaza. Ie, efa voaray atsoratra ny mahakasika an'iny dia vitantsika hoe amin'ny fotoanaona ny resahana azy. Mitovy amin'Andria tafika arivo zany izy samy mpitarika misaotra tompoko. Andria tafika arivo le mpitartafika taiza no resahanao satria raha amin'ny Sakalava manko rehefa misy mpanjaka modimandry dia manjary atsona amin'ilay hoe Andrianarivo dia manomboka ny hoe Andria farany hoe arivo dia fantatra fa mpanjaka Sakalava efa nodimandry an'izay ka tsy le hoe Andria tafika arivo zany tsy azo atsaina loatra amin'izao hoe avaiza dia azo lazaina hoe Andria tafika arivo ihany koa zany hoe rehefa nodimandry satria mpitaritafika izy. Papandratsimilao maty sa tsy mbola maty no ny iverenany? Inga tao amin'itio tsy fantatra tsony mihitsy ny tantarany na hoe efa miverina vera-tsimilao mbola teo ve ny rainy sa tsy teo tsony fa dia ny fiainan'izy sy ny mpiraita-po aminy tsy ny taranany fa zay ihany no nalaza sy ny izy nanambady. Ie, misy mangataka fahana ato zay tsy ao anatin'ny resakitsika ny 033 08 850 02 no afanareo mandefa SMS ho anay raha tsy milao sy ny tantara no resahantsika eto raha misy ianareo avy any amin'ny faritra Fianarivo Atsinanana iny ny avy any Toamasina ianareo avy ao Mahavelona dia afaka miantso zany mahakasika an'izay sendra misy taranany mahafantatra an'izay tokony ampiana dia fotoana zao iresahana an'izany ianareo miantso mivantana dia ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 filira salama tompoko mba afaka mahazo ny laharana finday ve azafady dia hita eo ny mahakasika an'izay rehefa avy eo fa tsika aloha eto amin'ny famelabelarana sy ny fandraisana ny SMS fanamariana avy aminareo. Raha tsy milao ve tantara tena nisy angano ny zanana tsaraina? Tena nisy ny tantara raha tsy milao. Tsara marina angambany hoe
Ao amin'ny Tomasina dia misy ny lycée Ratsimilao ho an'izay tsy mahafantatra satria izay mantsy hoe tsy angano io fa tena olona mihitsy ny malagasy nanana tantarany nanana ny lazany teo amin'ny faritra Atsinanana. Eny tompoka afaka miresaka ianao. Mbola misy tarantarana zay mbola mana taranaka vizy io. Nanana taranaka nge izy maro ny zanany. Misy mifandimby nanjaka fa le taranaka tateorina tsy dia fantatra tsony. Anisan'ny zanany anankiray nalaza tateorina ma zanany vavy Bety fa Bety nefa anjarany antsony olona azy satria ny frantsay tsy mahay mamaky an'ilay Bety fa anarana teny Swahili io satria i Bety dia zanaky Ratsimilao tamin'le vehivavy antsoina hoe Matavy. Ka le Matavy tsy hoe mangezabe teny Swahili zany fa miteny hoe Taoy. Zany Taoy zany rantsana takandratsaka azo zany dia milaza zavatra maro ka Matavy zany maro rantsana zany dikany anaran'ny olona taloha misy dikany daholo anaram-behivavy io zany hoe olona afaka miteraka zany izy manome taranaka tsy anaovana azy hoe Matavy. Dia ohatra zany koa ny anaran'ny Bety zanaky Ratsimilao la manjary misy teny Swahili zany tafiditra maro amin'ny ry zareo. Zany Bety zany indray le fekibo an'ny fitondran'ny olona miady ka famesahana bala mandidy anazy dia sady afaka manampy ny lehilahy ihany koa zany dikan'izany ny anarany Bety. Entina mandeha miaraka amin'ny lehilahy miady izy izy mitondra ny bala. Dia Bety fa ny frantsay tsy mahay mamaky an'izany. Ny frantsay rehefa hoe i farany Bety io izy. Dia zay nasainy nalainy malagasy reto be ny olona tia azy. Dia lasa Bety za ohatratra zany. Mikisaka ny hevany fa zany hoe mikisaka any amin'ilay hazavony rehetra azy. Tantaranany zany tsy misy fantatra loatra mety misy ihany. Zay le antony resantsika eto hoe raha mandre anareo any Fianarivesy tany Sainte-Marie nareo tsina zao zanany tarananareo zany hatrany mananjary be tsy misaraka daholo ihany. Andro inona izy no maty? Misy andro io dia tsy fantatra mihitsy le daty to. Firy menadany zanaky Ratsimilao? Maromaro ihany izy le tsy mahay manisa fa ny tena fantatra dia mbola resantsika manaraka hoe ireo randimby azy. Zanahary aloha ny fantatra voalohany io zanany tamin'ny Matavy dia mbola nisy ny atao Iavy tateo aoriana dia i Bety araka mivolatsika teo dia misy taranaky anankiray koa le atao hoe Zakavola fa zany mbola manaraka zany le resantsika somary lavalava ny fotoana iresahana azy. Eto aloha zany ny ray nisy ny ray be no resantsika eto. Ya salama tompoko Ratsimilao ve tsy nisaraka tamin'ny vadiny raha namono ny rafozany? Aketo aloha tsy nisy ny adin'izy mivady fa ny fantatra fotsiny dia hoe naleviny tambonahitra ny rafozany ary nalefa ny votorany ireo miaramila ny rafozany zay azony Sambel. Fa ny anarany vadiny Rahatsara. Eny tompoko manahoana moa zany ny tanànan'izy io amin'ny toerana misy zany mbola ao ve ny tanànany? Ny tanànany Ratsimilao zareo mponany Tomasina mihitsy zao tokony tsara milaza amintsika hoe ohatranao nasotra ny ahoana aza mbola misy toerana misy azy fa ny ao Sainte-Marie le zao no mety hoe antantaniny ihany koa ambody fototra moa no renivohitra Sainte-Marie dia any manodidina any ny tsara antanina hoe le fasany sisany ho any fa le taty Fianarivo sy Vimasana Tomasina sy
atraty mahavelona fa ty folopainty tsy fantatra daholo sa mety mipetrahany daholo reo. Ie, mbola misy namantsika ve anatin'ny antson-taribisa tsia eny ary io moa lazainareo te tsy nisaraka tamin'ny rafozany sy ny tsy nisaraka tamin'ny vadany ve rehefa namono rafozany za mino fa ilay hoe fametrahana azy amin'ny laharam-bonahana rehefa tena natao ny fandevenana ny famitsorana ireo babo a dia efa famotranam-pihavanana ngeza be zany tsy nahatapaka an'izay hoe fifandraisany mampivady. Hoy ianareo ato hoe salama tompoko a dia efa nisy sambo ve tamin'izany nitondra anazy tany Sainte Marie. Ie ny tompoko, ny sambo nge efa nivezivezy taty amin'ny ranomasimbe indianina efa hatrany amin'ny taonjato maro tany aloha tany, sambo arabo, sambo indonésianina, sambo solo zany dia sambo swahili efa samy vezivezy taty amin'ny ranomasimbe indianina daholo. Dia sambo atongavandreo jiolahy-tsambo rao avy any Europe, avy any Angleterre, avy any Frantsa, nisy jiolahy-tsambo daholo tamin'izany tonga taty Madagasikara. Toa Sainte Marie tao no tena mipetrahandrareo jiolahy-tsambo Europeanina. Fanontaniana mipetraka, misy ifandraisany amin'ny Ratsimilao ve ny anara-tanàna Ambody Filao? Tsy misy ifandraisany tompoko. Iny tena filao maniry mihitsy, hazo maniry mihitsy ilay atao hoe filao na filao jiziny frantsay. Dia tsika manao hoe filao. Ka ny hazo maniry a taloha rehefa hitan'ny vahoaka malagasy fa tsara le hazo ary mahafinaritra manodidina azy dia ataondrareo anara-tanàna. Tonga izy manorona tanàna amin'iny hazo iny. Zay mahatonga hoe Ambody Manga, Ambody Angezoka any faritra avaratra any. Fanontaniana mipetraka hono efa teraka ve ho ny Andriamatobenao tamin'izany sa lova-tsofina le resahantsika eto? Aza no teraka tamin'izany andro zany taona 700 ety itsika amin'resaka araka ny voalaza eto moa zany dia hoe misy ny asa fikarohany eo am-pelantanana amin'ny akademia malagasy asa iko dia manatota-kevitra maromaro. Miainanao tompoko? Olona momba ny fifandraisany amin'ny avenue Ratsimilao ve le Ratsimilao io? Avenue Ratsimilao ve izy? Avenue Ratsimilao anarana lalana Tomasina zany. Tomasina sa tamin'ny Sahaninina le aza le avenue Ratsimilao. Raha misy hoe Ratsimilao dia Ratsimilao any Tomasina. Any Tomasina zay, Ratsimilao tantara. Fa Antananarivo manko atao fitaratry Madagasikara. Ka nakamaroandreo olo malaza nanerana ny Madagasikara reo misy anaran-dalana ny menanjareo reo. Ampanjakatoera zao misy anjara lalana ny menan'izay toranjay teto. Ingereza zandriny ampanjakatoera ny lalana Ingereza hita eo tsara lalana akaiky ny Croix-Rouge eo taloha. Fa zao tsy hita be tsonko moa dia fandehany hoe fametrahana ny anaran-dalana io fa misy soloana, misy avela dia tsy fantatra ohatratra tony. Fa raha fa misy hoe lalana Ratsimilao dia Ratsimilao mpanjakam-bitsy misaraka izay. Mitovy tantana amin'Andriatsivongo an'Andrianampoinimerina ve zany izy io sa olona hafa mihitsy afaka zavaina kely ve? Elanela taona no mahasamy hafa an'ireo satria Ratsimilao taonjato fahavalo-ambin'ny folo. Raha Andrianampoinimerina taty amin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo. Dia io no mahasamy ary Andriatsivongo misy manko le Andriatsivongo Ambohimanga. Dia mifasana Andriatsivongo tazany eo tampony manga be. Dia io zany a niarabela tamin'ny Andrianampoinimerina raha Andriatsivongo dia atao Ambohimanga. Dia niarakaraka bela tamin'ny Andrianampoinimerina. Toa tsy afaka arabela tamin'ny Ratsimilao. Misy elanerany be ny taona.
Hoy izy ato hoe iza ny vadin-dratsimilao dia efa niresahana teo hoe raha tsara zay no anaran'ny vadin-dratsimilao. Zanaky kalaheky io. Salama olona iray ihany ve sa olona samy hafa Ratsimilao sy Rasoalalao sampihavana? Rasoalao sampihavana. Tena samy hafa mihitsy. Rasoalao vehivavy avy aty Itasy aty, avy ana Ankaratra dia nakany Itasy. Anarana mpanjaka vavy Sakalava ihany koa ny atao hoe Rasoalao. Ny lycée Ratsimilao atao Masina oviana no nampisy azy. Tamin'ny tamin'ny andron'ny Repoblika voalohany tena azo lazaina hoe nampisy azy. Dia milaza izy ata firika iny vadin-Ratsimilao. Io dia tena maromaro mihitsy olona tsy mahay manisa. Tena tsy naraka ny fandahana hatramy voalohany indray izay androany nama. Eny aleo fa amin'ny sabotsy izay mamerina dia mankasitraka sadiny amin'ny fanjohinareo an'ny fandaharana amin'ny le famerenana zany e. Miarahaba namana afaka mahazo numéro ve dia hitantsika indray no mahakasika an'iny avy eo ary naninona no hoe raha maro manompo no hoe anarana. Ia, raha Tsimilao ihany raha maro manompo rehefa nanaiky azy daholo ny olona hatrany atsimo rehetra any tena izy nitambatra hoe Betsimisaraka daholo manko ny olona rehetra ny totoriana dia raha maro manompo izy, marobe ny olona manompo azy zany. Dia zay izy koa naka an'io anaran'io raha maro manompo. Amin'izao fotoana tsy maintsy mandeha ary amin'ny fitsarana manova anarana mazan'izay fa tamin'izany manana fahefana fena izy raha teo koa moa zany manana ny toerany eo fiarahamonina. Inona tompoko no ifandraisan'ny Vatomasina sy ny mpanjaka Imerina dia ny ifandraisan'ny Andriamandresy, Andriamisara, Barata Voka dia amin'ny faritra Menabe sy hatrany Boiny. Tena mbola mila fatapatantsika ho azavaitsika manaraka zany satria Ivato ro avy ary amin'ny Antemoro. Reny vohotry ny Antemoro Ivato. Dia efa fanjatsika fa hoe andeha nampimerina nafatra ombiasa avy any amin'ny Antemoro. Tezoko ateto ry andeha mahazonoro miraha lasa ry andeha mbita sy ny namany. Dia misy fifandraisan'ireo zany tateoriny andeha mahazonoro nahazo taorana lehibe teo amin'ny fitondrana raha teo. Dia misy roa hevitra manaraka misaotra ny mpiaino manome roa hevitra. Efa ao anatin'ny sobika isafidianana ny loha hevitra izay resana rezay. Tena mahafinaritra ny fandahana olo namana izao vao nahare isaky ny inona moa ny fandahana dia valiana ianao isaky ny alatsinainy ny mivantana amin'ny 10 atoandro ary ny famerenana dia ny sabotsy amin'ny 10 atoandro zany zay. Fa inona tompoko no ifandraisan'ny Betsimisaraka misy anso miarabo lasa namantsika. Inona tompoko no ifandraisan'ny Betsimisaraka Bengy na Osy nifadiny amin'ny taloha Ratsimilao ve sa hoe inona no antony ifadiny an'izay Bengy sy ny Osy? Ny Bengy Osy ihany. Ary maro ny malagasy mifady Bengy. Ny antony araky ny nilazaina tamin'ny boky samihafa. Dia satria Bengy io rehefa vonoina le Osy na efa tapaka zany tendany dia mbola maneno. Mbola manao toetra zany, toetra atahoran'ny olona zany. Miaraba tompoko. Afaka miresaka ianao efa tafiditra mivantana. Lavitra ny namantsika. Nareo zay
vao mandrehana le afaka miresaka dia tonga dia miteny a ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 no ahafahanareo mandefa miantso mivantana. Karazam-panjaka ve zany a sa olo malaza fotsiny izy io? Mpanjaka be mihitsy io. Io mpanjaka be ny be tsy misaraka rehetra. Raha tsy milao ve ny fampiteraka tamin'ilay vadiny atao hoe raha tsara dia nanambady firy koa raha tsy milao amin'ny sotra tompoko? Isy raha tsara aloha tsy fantatra ny anarany. Fa le anankiray hoe iavy dia zanak'i tsy milao tamin'ny avany raha tsara ihany. Zany hoe raha tsara efa vadiny a dia misy avany raha tsara koa efa lasa vadiny tao teoriana. Nisy tsindry fe tao. Tsy fantatra ny misy amin'ny vadiny zany. Tsy fantatra. Vao tanisa daholo zany ilay anarana iantsoana ny vady reny misy hoe tsy vahatsindry fe vady masay sy ny sisa. Voatety daholo reny rehetrarehetra reny. Andria Tafika Arivo teto Imerina no tiako lazaina hoy namanata. Eto dia ialatsiny indrindra fa tsy azoko atsena mihitsy io Andria Tafika Arivo. Salama tompoko a, rehefa maty raha tsy milao dia ny zanany ve no nandimby ny fitondrana sa olo-kafa dia iza ny anaran'ny zanany nandimby azy? Zanahary zay ny nandimby azy. Ire zanany tamin'ny Matavy. Mba ampidiro anatin'ny fandaharana ho ny mahakasika an'ilay hoe vazimba marina ve ny razamben'ny malagasy sa Rajako? Lohahevitra azo heverina ihany koa zany zay. Iny mety hoe ny olombelona hafa zany Rajako fa ny antsika vazimba. Antsika zany mba hafa kokoa. Ny SMS-nareo manaraka inona tompoko ny fandraisan'ny Ratsimilao amin'ilay école ao Tamatavy? Fahatsiarovana azy io. Tahakany hoe miarahaba tompoko. Salamo. Afaka miresaka tompoko. Mahafinaritra be le fandarana fa misaotra besakanareo mpanolotra dia fantaniana kely mba voapetraka hoe ireo vadiny Ratsimilao ireo ve zany niterahany daholo? Niterahany daholo ve tsy fantatra fa ny olona taloha matoa manambady dia hiteraka ny tena. Nanambadiky iterahana. Misaotra besako. Ilay ifandraisan'ilay tantara sy ny sekoly ao Tamatavy. Ay, tamin'ny andron'ny taloha tamin'ny repoblika voalohany, misy koa tamin'ny repoblika faharoa, dia efa misy manorina sekoly vaovao a, dia sekoly ambony indrindra dia omena an'ireny olona manatantara teo amin'ilay taorana. Zany isiny hoe lycée Laurent Boutkek ny Morondava zany. Dia misy ny lycée Hervé Mamonjy aty Fianaratsoa. Dia misy ohatran'izany daholo e. Ka teto Antananarivo lycée Jean-Joseph Rabé Hervelo. Tsy mpanjaka izy fa izy nanlazany. Dia fatao mba tsy haverin'ilay tantaran'ilay olona dia omena anarana sekoly le izy. Salama tompoko ny vezo mizarazara betsaka misy nanana mpanjaka reo a toy ny hoe Tefengoky, Temitongo sy ny sisa ao anatin'ny tantara ve reo azafady? Ny vezo mety ho hita ao anaty tantara ihany tokoa. Miarahaba tompoko. Afaka miresaka ianao dia vonoina kely le radio azafady. Eny tompoko aty fa tsy fidiran'ilay fandarana mihitsy hoe mpianatrareo fanontaniana tsotra fotsiny. Fanontaniana mihitsy. Dia inona le misy an'ilay mahavoky be sarety. Mahavoky moa zany tiako tenenina amin'ilay izy. Hoe izy io fa araka ny tenen'ny olona fa naren'ny olona faty zany le taloha izy io fony ela teo hono zany. Eny tompoko, tsara na marinanao izay dia ho hita eo ny resahana azy fa miverina amin'ilay vezo ngambontsika. Eny tompoko. Ny vezo moa dia aoriana ngamba no tena resahantsika fa ny anaran-jareo dia efa fantatra aty aoriana fa avy any Indonésia. Misy Indonésianina zay mpanjono, mpanarato no antom-pivelomany.
bajao zay ny anaran'ireo indonésianreo ireo bajao reo zany a iverina fa nisy mifindra ty Madagasikara ary ny fomba fiainan'ireo ty fiainan'ny vezo am'izay fotoana zao io mandeha amin'ny lakana de mitoby am'izay taorana hitany fa mety hipetrapetrahany aloha mandrahatra andro maromaro ohatra de ny lakana no tena anisany nylay-ndakany reny azy ataon'ireo trano kely hipetrahana vonjimaika bajao de vezo araky le laharan'ny teny malagasy any ny be sy ny ve ary ny zedy sy ny t de ohatran'izany hoe bajao vezo mitovitovy am'izany ihany ia ny vezo raha ny tantara de misy ny hoe vezo-potaka de misy ny vezondrika zay de arak'izay zany ny fizarany oela velona ny sotoavina malagasy le namanato isika malagasy de taranaka hafa mihitsy fa aloha zao hoan'izay teo vazaha teo vazaha le namanato lay hoe vazaha sena tokony hazavaina kely lay nevily le teny hoe vazaha vazaha de misy ataontsika hoe heviny anankiroa zany ny anankiray moa mahazatra fotsiny de hoe avy amin'ny hoe vaya teny indonésiana any zany mety hoe vazaha vahiny zany fa ny anankiray a Ngaravely Saint George mpikambana atao amin'ny akademia malagasy efa namoaka lahatsoratra tambilany akademia malagasy izy laza hoe misy teny indonésiana badja zay badja zay a ndikany de jiolahatsambo ka mety avy am'izay ny osinga io a no ny avin'ny anareo vazaha izy tonga hitan'ny olona voalohany teto jiolahatsambo daholo ngereo vazaha européana voalohany tonga taty Madagasikara reo to Sainte Marie sy ny karazany manodidina dia badja zany de jiolahatsambo ihany koa zany heviny anankiray ia ianareo teo nanontany hoe firy laharana sy ny sisa de zao tsisy laharana tonga de zaraina mivantana eto fa tsy maintsy miantso ianareo ny standard zany a de ao nareo no mahazo ny fanampanazavana mahakasika an'izay a miantso ny 032 07 201 51 ianareo 032 07 201 51 ianareo mba ahafahanareo zany mahazo ny laharina sy manoro ny toerana mety hoe misy ny vahiny amin'ny fandaharana rehetrarehetra io tsy ho an'ny filira ihany fa ho amin'ny fandaharana rehetrarehetra de ankasitrahana ianareo avy amin'ny fobe momba ny teny ny akademia malagasy ny vahiny tatao anatin'ny fandaharana makasitraka ny namana Marc Rasamanana Nandimby ny namana Arliva tao amin'ny sehatry ny teknika atao de mametraka izahay ny mandrapiresaka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko veloma tompoko filira literatura riba fanabeazana malagasy ranoray filira iresahana ireo fomba fanoratra fiforonana ny teny ireo fiteny marina fanazavana ny atao hoe kanto ny karazany sy ny firafitra literatura isamparitra kabary sy ny sisa famelabelara-kevitra fanorona ny fomba isan-karazany filira isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatramin'ny 20 ora filira iarana amin'ny tsilavina Julia Dimby ny aina